Iaho dia faly miarahaba sy mirasoa antsika rehetra mpanaraka ny fandarana misandratra indray. Ankafaliana lalandava no iarahan'ny tenako aminareo. Namana Alain no miaraka aminareo amin'ity fandarana misandratra ity. Samy ho ambinina amin'izay ataony, samy ahita an'izay tadiavy, samy ahazo izay alainy. Na aiza misy ianao dia mirary ny soa sy ny tsara amintsika lalandava ny tenanay. Ny fandarana misandratra moa zany dia iarahana amin'ny Sera Studio amin'ilay laharany taripeza eo ambany eo, ahafahanareo mifandray aminay tsy tapaka, na telefona io na Facebook io, dia afaka mifandray lalandava aminay ianareo, zay resahana ny tontolon'ny kasinga efatra, ny afo, ny rivotra, ny rano sy ny tany, sy ny fiainana manontolo. Afaka miresaka tsika zany ninona ao fiainanao dia azotsika resahana avy amin'izay le resaka kasinga efatra zay avokoa. Na resaka asa io, na resaka fitiavana io, na resaka vola io, na resaka fifandraisana io, na resaka finoana io, dia azotsika ahitana irika foana zany, ahitana ny azo iresahana aminy. Afaka miresaka toetra tsika, afaka miresaka fahasalamana tsika, afaka miresaka fiarahamonina tsika, dia azo sahana eo amin'ny resaka kasinga efatra io avokoa. Maro ny efa nandalo teto amintsika, maro koa ny resaka efa noentina ankatoky ny andraisana ny fety goavantsika ho antsika malagasy dia ny fety pirenena, dia mirary ny soa sy ny tsara avy hatrany. Toy ny mahazatra zay dia milaza hatrany hoe mahalala ny antoniny, tandremo sao dia vita ny fety dia tsisy apoky indray isika. Maro antsika malagasy no miakatra mivokatra amin'izao fotoana zao, miakatra ny vary, miakatra ny vokatra, miakatra ny mangahazo, miakatra daholo ny zavatra rehetra, dia amidy mba ahafahana mahazo an'ireo zavatra kojakoja ilaina anaovana fety. Vita ny fety dia miverina mitroso saina indray. Dia zavatra zay zany no ezahantsika tsy hisy mba ahafahantsika misandratra hatrany. Ny tanjona dia ny fivoarana sy ny fisandratana ambonimbony kokoa noho ny andavanandro. Fanontaniana mifanaraka amin'izay zany no napetraky ny namana androany hoe ny tenany dia tsy mety mahita ny rariny, tsy mety tafavoaka tanteraka. Ao amiko ny herim-poziny, ao amiko ny tanjaka, ao amiko ny fijerena an'ireo lalana zay tokony hizorana, ny fianarana, mianarana daholo ny zavatra rehetra mety ahafahana mivoaka. Natao ny herim-po rehetra fa saingy hatramin'ny androany dia mbola tsy tavita, mbola mikatso, mbola départ zéro izy ny resaka taminy. Ka dia mametraka fanontaniana efa maninona karazan-javatra efa ho folo nataoko, natao ny trondro, natao ny hazo, natao ny vato, natao ny fambolena, natao ny fiompiana, natao ny épicerie, saingy izay natao rehetra dia nandamoka avokoa. Petraka le fanontaniana hoe inona ny olana, taiza ho aiza tamin'ireo lalana ireo tsy nentina andanako. Zay le fanontaniana napetraky ny namana. Ny ankizy tsy maintsy mihinana, ny hofatrano tsy maintsy efaina, ny antena tsy maintsy miakanjo mba hitovitovy amin'ny olona manodidina. Dia lasa ny eritreritra, tonga ny fakapanahy. Ka dia mba tsy halasany amin'ny fahaverezana dia inona no misosokevitra. Zay zany no napetraky ty namana ty zany eo amin'ny sehatra misandratra. Ny olombelona tsirairay zany dia samy manana ny tamberinany. Ny zavatra rehetra dia misy ny tamberinany. Ny tamberina dia mila fantatrao ny vatanao no voalohany. Zay zany voalohany indrindra dia fahafantaranao iza moa aho, ohatran'inona ny fiodiny ty vatako ty, inona daholo ny zavatra mety amiko, tansaho daholo zay zavatra nataonao rehetra, tamin'izy rehetra ireo inona ny tena nety. Ny fitadiavam-bola zany dia manomboka any amin'ny fahazazana. Dia eo amin'ny fahazazana iny zany miakatra amin'ny fahatanrana dia efa hita taratra le talenta nananao.
Ary ny fahatandrana zany dia misy ny fianarana ary misy ny lalana izoranao rehefa vita zay fanombohana azy. Misy le izy ao anatin'ilay toetranao sy ao anatin'ilay ranao no asa ataonao. Misy le izy noho ny fahasarotan'le fiainana dia manao asa tsy mifanaraka amin'ny toetranao ianao. Dia zay zavatra zay zany mila haintsika ny mijery an'izay zavatra zay hoe moa ve ilay asa nataoko ireo mifanaraka amin'ny toetrako, mifanaraka amin'ny fahazazako, ny fahatandrako ary ny fidirako ny asa. Zay zavatra zay zany mamaritra ny fandresena zay ho hitanao. Na toetrana rivotra ianao, na toetrana rano ianao, na toetrana afo, na toetrana tany, dia mitovy ihany ao hoe inona no niainganao. Misy ny olona zany mbola zaza izy dia efa tia mivarotra, tia misera, ary jusque izy antitra zany dia mivarotra sy misera. Amidy ny lamba be anaovany dia amidiny, mividy hafa indray izy. Ny akoho an-tokotany amidiny dia mividy akoho hafa indray izy. Mahazo vorona izy any amin'ny fiazany any dia amidiny. Dia eo zany efa hita zay taratra zay hoe zaza mpivarotra ty. Misy indray ny zaza sasany mbola vao kely dia tsy mipetraka hatrany fa any amin'ny namany. Fahatandrana dia poroana fikambanana isan-karazany, na sekretera, na président, na vice président, na conseiller. Rehefa tanora dia tafiditra amin'ny antoko politika, na tafiditra any amin'ny fikorotana fiangonana, na tafiditra aty amin'ny fokontany, tsy mivarotra na indray izy. Misy ny sasany indray dia manimba zavatra, mandrafitra, manapatapaka ve hatrany amin'ny fahatandrana. Misy ny sasany dia mamboly sy miompy, mbola kely dia efa tia mamboly, tia miompy. Zay zavatra zay zany dia entina hanambarana hoe misy zavatra afatra avy any amin'ny fahazazana, andalovana amin'ny fahatandrana ary iainana rehefa lehibe. Mety tany amin'ilay asa tanana sy mikitikitika ny nataonao, kanefa rehefa lehibe ianao tsy navita nanamasaka an'izay tananao mahay miketriketrika zay, dia lasa nivarotra ianao, na lasa nampianatra ianao na ohatran'izay. Mety ho zay le izy. Fa eo zany no mila dinihana tsara, mila ranao maso tsara, dia fatapatatrao zany lalana tokony izoranao amin'ny fotoana sarotra toy ny misy an'ity namana ty hoe efa karazana asa folo nataony fa saingy tsisy teny hoe naharitra hatramin'ny farany. Inona ny zavatra niainanao tambola kely, tamin'ny fahatandranao, inona ny tena talenta nisy taminao. Dia rehefa lava ohatran'izao ianao dia miverena amin'ny talentanao satria iny le voaary ao anatinao, iny le tena toetra nampety anao, iny ny toetra tokanao anatinao. Dia zay zavatra zay zany mila jerenao zay zavatra zay. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia misy ilay tamberinao ihany. Misy ny olona zany 9 taona dia efa malaza, 17 taona dia efa manana tahirim-bola, 20 taona efa miasa amin'olona, 20 taona efa milionera, 40 taona efa miliardera. Misy ny olona ohatran'izany. Misy ny olona indray mifanohitra amin'izay, 50 taona izy vao milionera, 80 taona izy vao miliardera. Zay zavatra zay zany manambara hoe tsy mitovy ny fiodin'ny famataranandro ny olona tsirairay. Samy manana ny azy ny olona tsirairay, samy manana ny azy. Zay zavatra zay zany mila jerena tsara hoe ahoana ny fiodin'ilay famataranandronao anatinao. Aiza ho aiza ny lalana izoranao. Tsy hoe akory ka 20 taona ny namanao nanan-karena sy miliardera dia hiazakazaka koa ianao tsy maintsy miliardera 20 taona. Tsia, mety any amin'ny 30 taona ianao vao milionera, mety any amin'ny 50 taona ianao vao miliardera. Fa jereo ny atinao, jereo ny ao anatiny. Zay zavatra zay dia mamaritra zavatra betsaka be eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, mandamina zavatra be da be eo amin'ny olona anankiray. Raha voafaritro mazava tsara zay le cycle anao zay, satria izay no entina iteto foana. Raha manana vintana afo ianao, manana cycle anao manokana ianao, manana vintana rano ianao, manana cycle anao manokana ianao, manana toetrana rivotra ianao, manana cycle anao manokana ianao, manana cycle tany ianao dia manana cycle anao. Fa ny etontsika teto zany, ny tany dia ela kokoa vao miverina ilay tamberinany. Ny afo dia malaky mihodina, 2 taona, 3 taona, ao anatin'ny 9 taona ny
olona manana toetra na hafa dia efa miodina, efa zavatra hafa ihany koa ny ataona. Dia izay zavatra zay zany mila jerena aminao sy ny zavatra ataonao hoe ohatra n'inona le cycle nisy tao aminao, tao amin'ny fahazazana ohatra n'inona ianao tao amin'ny fahazazana, moa ave miovaova kilalao matetika ianao, sa le kilalao anankiray dia iny tazonao dia iny tao amin'ny fahazazanao moa ave tsy mba nidobla mihitsy ianao fa tena lasa foana. Ohatra n'inona ny fandraisanao fianarana moa ave kinga be le sainao tao. Misy zaza avy any am-pianarana mihaino lesona indray dia efa vita tavela. Misy ny zaza mila mamerimberina 10, 15, 20, zay vao mifantoka ato anaty lohany le zavatra ianarany. Efa miampikapoka madinidinika, tsy avela mietsika amin'ny toerana anankiray. Zay vao tody amin'ilay fianarana. Vao fatapatritsika izy amin'izay fa hoe sikla miadana iny zaza iny zay. Dia jereo daholo ny tontolo manodidina. Matetika ny zaza malaza mbola kely dia rehefa antitra izy mistabilize an'ilay zavatra ataony fotsiny sisa fa tsy miakatra intsony izy, fa mistable fotsiny sisa mitazona an'ilay ananany. Jereo ireo mpanakanto rehetra ireo, Johnny, Maria Carré, rehetra jereo daholo fa tovitovy amin'izay daholo. Dia jereo koa mpanao politika rehetra. Fa io zany izay cycle hitantsika zay no ahafahantsika mandrefy ny lalana izay izorantsika. Aza mijery ny hafa ary manenjika ny hafa. Tavela ianao raha vao zay, satria ny azy ny famantaranandro mihodina malaky be. 420 taona izy efa nitondraka tomobile, 30 taona izy efa nanana camion sy nanana villa, 50 taona izy efa milliardaire. Dia raha hiazakazaka amin'izay ianao dia tavela, satria ny azy matoa zay ilay rezika ananana, dia dika zay ny tontolo manodidina azy mifameno an'izay rezika izay. Ny ray aman-dreny, ny firaitapo aminy, ny fiarahamonina misy ao aminy mifanaraka an'izay fiodina zay. Moramora aminy mandeha amin'izay lalana zay satria ny tontolo manodidina azy dia manampy azy mba hiakatra malakilaky kokoa. Dia ny tontolo manodidina anao ohatra n'inona? Jereo ny tontolo manodidina anao, ny ray aman-drenao, ny raitapo aminao, ny namanao, ny fiarahamonina misy anao. Dia aiza ho aiza amin'izay lafy ny fiarahamonina zay no lalana izoranao. Fa rehefa vitanao zay zavatra zay, mamaritra an'ilay hoe inona ny talenta voajanahary tao aminao, inona ny tranga nisy nandritra ny fahatandranao, dia moramora aminao amin'izay miditra ny sehatry ny asa. Moramora aminao mamerina n'ilay lesoka izay nisy tao aminao tao. Tamberina 2 taona sa 7 taona sa 10 taona ny ao aminao. Inona nisy tany aminao 12 taona, tamin'ny 14 taona, tamin'ny 20 taona, tamin'ny 20 taona, tamin'ny 30 taona, tamin'ny 70 taona. Jereo zay cycle zay. Tamberina ohatran'inona ny misy ao aminao. Efa 30 taona avy ianao vao niasa, miadana zany, dika zay eo ianao vao miora. 12 taona avy ianao efa nanana vola, efa nikajy, efa nividy ny varotra. Dia araho amin'izay le izy eo zany ianao hitanao mazava tsara izy. Raha zay le fiteniko zay ny arahanao akaiky dia mazava aminao zany tamberina 12 taona ny tamberina 9 taona, isaky ny 9 taona za dia misy zavatra mitranga maventy foana amin'ny fiainana. Isaky ny 7 taona za dia misy. Io hitanao milafy ny tokantrano, lafy ny fitiavana, lafy ny vola, lafy ny asa, mifanakaikikaiky foana reo. Dia zay zany no ahafahanao manarina sy manatsara ny fiainana. Aza manenjiky ny hafa iaho. Zay zany tena tandremo, fa zay matetika manimba ny olona manaraka ny ritman'olona hafa. Samy hafa amin'ny famantaranandro sy famantaranandro. Tsy mitovy ny nanamboaran'ilay nahary azy sy nanamboaran'ilay nahary anao. Tsy mitovy. Ianao ela vao mipetraka ianao, ny azy malaky. Ka raha hiverina andeha hazakazaka aminy ianao, reraka ianao. Ianao nefa tsy maintsy lena anao ihany no hajainao amin'ny farany. Dia ohatran'izay ny lalana tsy maintsy izorana eo amin'ny resaka ara-bola. Tandremo iaho. Tsy hanenjika ny hafa fa tavela ianao. Dia afantary tsara tamin'ireo le asa folo nataonao ireo. Taiza tamin'ireo ny tena namokatra ianao. Tamin'ny fahazazanao inona ny tena talenta nananao. Le ray namokaranao ny fanambinanao ary le fahazazanao no harena anaty ny misy aminao. Fantary zay zavatra zay, ny harena anaty sy ny nahitanao vokatra tsara. Dia fikiro
Dia amin'izao fotoana zao tsy dia mety tsony ilay mifikitra amin'ny zavatra anankiray fa mba zavatra anankiroa atao zany hoe ray tsy miovaova mihitsy. Miara-maty amin'ny Palestina, iny zany dia fikiry iny jusqu'à antitra ianao. Dia ilay ray faharoa amin'izay mba miovaova mba ahafantaranao zany ato ilay tendance. Efa nentsika teto ilay vanim-potoana hoe anatin'ny taona anankiray misy tamberina ihany koa, anatin'ny taona anankiray misy tamberina, anatin'ny 10 taona misy tamberina, ao anatin'ny 20 taona misy tamberina. Dia jereo zany ireny anatin'ny taona iray aiza ilay vanim-potoana mety aminao sy mety, ao anatin'ny 10 taona inona mety inona tsy mety. Ataovy analizy daholo zany ireny zavatra nitranga nanomboka tany amin'ny fahazazanao ka hatramin'ilay vanim-potoana iainanao zao. Fa mino anao fa mahita vokatra ianao, hitanao ato zany ilay tokony ho tsahako, ato zany ilay tokony andanako. Aza mivilivily amin'iny intsony rehefa hitanao izy fa fikiry iny. Raha sikla 5 taona iny dia 5 taona ianao zany miaritra mamelona an'iny foana fa mamoaka. Raha 10 taona iny dia 10 taona ianao zany miaritra amin'ny aza miova mihitsy rehefa hitanao izy. Tsy afaka 5 taona milatsaka ilay izy dia ajanonao ihany koa. Fa ny zavatra rehetra araka ny tenena teto hoe misy sikla, misy miakatra, feno, rava dia maty dia misy indray. Ka rehefa misy tsy an'iny sikla iny rehefa fantatra tia ilay sikla, firy taona iny sikla iny, 2 taona sa 3 taona sa 4 taona dia miankina amin'izay zany ny ambiny rehetra. Zay no azo ambara mikasika ny namana anankiray iny hoe folo ny activité nataony ary tsisy nahitany vokatra na iny. Jereo amin'iny folo iny zany aiza ny tena nahitanao fotoana lavalava sy nahitanao vokatra tsaratsara kokoa. Dia miverena any amin'ny fahazazanao mandra-pahatonga ny taonanao zao hoe inona tamin'ny fahazazanao ny toetra tena mibahana taminao, social ve ianao sa technician ianao sa commercial ianao sa spirituel ianao sa aiza ny tsehatra tena nahazahoanao vahana tsara tany amin'ny fahazazana sy fahatanyrana. Dia izay zavatra zay zany ampiarao izay anankiroa zay dia hita vokatra ianao. Tato anatin'ny vanim-potoana vitsivitsy zay dia nametraka hatrany ilay atao hoe fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina. Dia netiteto raha mbola tazo tsotsotra dia tokony vitantsika satria ny tanjona zany dia misy telo. Dia ny fisorohana voalohany indrindra, io no harena ngeda indrindra, zay no anjara ndraikitra entina eto hoe amin'ilay traitement traditionnel amélioré. Dia ny fisorohana zany sehatra tokony hibahana antsika toerana ngeda indrindra mba tsy harary. Rehefa vita ny fisorohana ka marary dia atsaboana izy. Rehefa hita fa tsy vita ny sery, vita nanana malao dia manatona mpitsabo. Ary ny farany zany dia fikolokoloana. Raha misy siramamy be loatra ianao dia kolokoloy, raha misy sira be loatra ianao dia kolokoloy, raha misy menaka be loatra ianao dia kolokoloy, raha miakatra lava ny tosidra dia kolokoloy. Zay zany ilay dingana telo andalovantsika atao anatin'ny traitement traditionnel amélioré. Fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina. Azadino iaho fa ny médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise dia miainga ohatran'ny antsika io ihany. Ilay zavatra nikolokoloan'ny razambe ny tato no natsaraina, no avozina, no ataony scientifique ary izy iainantsika zao. Fa mbola le fototra nentim-paharazana iny ihany netiny. Mbola le zava-maniry iny ihany no ampiasaina. Fa nandalo teto be da be nandalo teto amintsika teto manamarina an'izay volana zay. Nandalo teto ny tianzy dia jereo daholo ireny tambotambavy men'ireny efa tena efficace ilay izy. Be da be tianzy exemple ny teneny efa rava tianzy 10 taona aty afara mbola mifampitady raha malagasy nitady ny produit tianzy. Nefa tena hoe produit traditionnel chinoise ireny. Zany hoe le natural zany maharitrela kokoa. Maharitrela. Ka izay zavatra zay zany no voizitsika eto hoe raiso fa ajaon le dose. Zay foana zany tara azo atao tena hoe sesimontitra be le izy fa ajaon le dose. Nisy fotoana nisy olona nanana areti-po. Rehefa avy any amin'ny dokotera dia nilaza ny dokotera fa hoe mandra-pahafaty dia tsy maintsy mihinana pilina kely anankiray isan'andro. Ary nilaza ilay dokotera hoe afaka 10 taona ianao dia miverina aty aminay fa efa kely sisany andro iainanao. Nandritra ny 2 taona dia mifampitady an'ilay pilina sady lafo vidy no tsy ahitana firy. Nisy fotoana dia tany Fianarantsoa vao nahitana an'ilay pilina kely anankiray. Eritrereto an'izay mipetraka aty Toamasina any Fianarantsoa amin'ny Masera vao ahitana an'ilay pilina kely anankiray. Voalaza ny mpitsabo nefa fa mandra-pahafaty mihinana anao. Nanomboka niditra amin'izay ny traitement traditionnel amélioré. Nalefa ny karazany tambavy ary tambavy anankiray
nasolon'le mpilina ary nijanona tanteraka le mpilina. Efa nanatombony 10 taona le olona zao par rapport an'le nitenen'ny dokotera tamin'izay fotoana. Dokotera vazany te fa tsy dokotera gazy. Tany ampitana nanambarana io fa tsy teto Madagasikara. 10 taona no menanao dia miverina tena. Tsy miverina tany le olona io. Mbola eto Madagasikara tsara mbola eto masina. Fa ny ravin-kakazo dia nasitrana azy. Raha fantatra antsika angamba ny ravin-kakazo atao hoe ramireny dia izay zavatra izay zany no nomena azy tamin'ilay fony izay narary, izay lazaina fa tsy sitrana intsony. Fa saingy nisy vanim-potoana nanaovana an'ilay dia najanona. Misy fatra ny tena tsy maintsy najaina zany izao fatra ny sotroina amin'ilay ramireny satria mahery be ilay izy. Dia izay ilay ambara eto hoe misy zavatra indraindray vitantsika tao. Misy zavatra indraindray tena tsy. Ka ny nentina tety tamin'ny voalohany zany dia ilay hoe tazo. Raha tazo zany izy dia minana pango mafana, manova mafana tsara, manova hefoka, ary raha an'ilay voanao iny ihany no androy aorianany masazy. Tovy masazy tsara ao amin'ny lamosina. Lamosina manomboka aty amin'ny atoka jusqu'à ary amin'ny farany ary huile coco ny ampiasao. Ory tsara. Ory tsara. Alao hiasa tsara ny huile coco amin'ny lamosina. Dia vita ny fanorana, minana pango, manova hevoka avy alao tsemboka tsara ny vatanao. Rehefa vita ny fifanana hevoka dia iny rano iny ihany androy. Ary rehefa vita izay fandroana izay dia mandano anaty body fotsy mafana tsara. Na dia mamay be ohatran'iny na dia arety. Fa jereo fa afaka andray dia misava ny tazo. Ohatra anankiray izay mikasika tazo andramo. Tazo iaho fa tsy zavatra hafa. Eo ihany koa amin'ny traitement traditionnel dia ny fisorohana izay niteneniko izay zany hoe izao hatrany zany tsika rehefa avy mihinana zavatra mamy be dia fafao sasao iny, mihinana zavatra matsora be. Raha mihinana zavatra be sira be ianao dia manova zavatra malefaka be. Raha mihinana zavatra be menaka be ianao mitovy amin'ny hoe manala makafoka avy nisotro toaka be malemilemy dia mihinana zavatra manala niny hamamona be. Dia mitovy amin'izay zany ny sehatra rehetra, sakafo antsika rehetra handanjalanjao hatrany zany mba hahafahana hisy ny fahasalamana maharitra eo amintsika. Fisorohana ho amin'ny voalohany indrindra, izay zany teny mba antoerantsika voalohany dia ny fisorohana ny aretina izay mety hisy. Eo mila manana drafitra tsara tsika. Eto dia miantso ilay ray aman-dreny rehetra, ny reny, satria ny reny no tena mitantana ny vola tokantrano. Ny reny no tena manaja ny sakafo hohanina ao an-trano. Reny no miketriketrika sy mandeha bazary. Dia izay zany hoe ny sakafo hohanina dia lanjalanja ao an-trano. Hoe aiza ho aiza ny laoka nohanina andrano dia inona ny ampiarahana aminy. Fa rehefa voajantsika izay resaka sakafo hohanina izay dia mba voatozoka antsika ny aretina. Fa tary daholo ilay zavatra hohanina hoe menaka iny no tena hohaniko ty. Ohatran'ny inona fipetraka an'ity menaka ty ao anatin'ny fahasalamako. Inona ty hena hohaniko ty? Ohatran'ny inona fipetraka an'ity hena ty ao amin'ny sakafo hohaniko. Raha nihinana hena ianao ka fantatrao fa mety hanohintohina amin'ny fahasalamanao dia sasao, fafao. Dia ohatran'izay hatrany zany. Zay zany no entiko mikasika an'izay ilay traitement traditionnel amélioré izay. Isaky ny herinandro dia samy mitondra tsikelikely tsika zany hoe izao indray ny manaraka. Tamin'ny herinandro iny aho dia efa nitondra an'ilay tazo. Androany aho mitondra izay ramirena izay. Amin'ny manaraka mety produit hafa indray. Fa nentina teto ny vonina pazy. Ny vonina pastèque dia ramirena zany nentiko teto androany. Raha misy tsy azo azy dia manatona. Satria izay ao amin'ny koloaina, ny koloaina dia sehatra anankiray ahitanareo ny fifampiresahana, fifanakaloza-kevitra isaky ny sabotsy hariva. Nalana zany ilay sabotsy maraina fa nangataka namany hoe mbola miasa hono sabotsy hariva amin'ny 5 ka hatramin'ny 4. Zay zany iny aloha voalohany, sehatra anankiray fifanakalozana. Ny faharoa dia sehatra famahana olana. Mitovy ilay natao ty ilay olona nisy olana hoe 10 taona, 10 karazana asa nataony tsy nahitany vokatra. Dia misy ny famahana olana.
Dia zay zany ao anatin'ny koloina dia misy ny famahana olana eo amin'ny asa, misy ny famahana olana eo amin'ny fahasalamana, misy ny famahana olana ara-piarahamonina, sisa sy ny sisa. Misy sehatra zany tena natao hoe tia le olana, tia ny vahaolana, tia ny lalana izorana. Dia manarakaraka an'izay le vahaolana zay dia misy ny fitsaboana, tena hoe traitement ara-pahasalamana indrindrandrindra. Ao ny massage, ao ny raokandro, inona daholo ny karazan'ny ravin-kakazo mety mahasitrana. No hipisaka tsahantsika io, matanjaka io, mahasitrana io, fa hipisaka tsisy dikany. Indray mandeha nisy olona narary izay tsy afaka nitsangana, fa hipisaka ny nampiasaina dia mijoro soamantsara izy. Teo aho tena niaiky enjana ny hery ao anaty iray pisaka izay tsahantsika isan'andro. Ohatra ihany. Ka misy ny fitsaboana zany ny alalan'ny zavamaniry, amin'ny alalan'ny tany, amin'ny alalan'ny otra, amin'ny alalan'ny menaka isan-karazany, huile essentielle isan-karazany. Hery sy tanjaka ho antsika ny fananana huile essentielle. Dia amin'ny alalan'ny natiora, ny masoandro, ny rivotra, ny ranomasina, ny rano mandeha, reny rehetra reny dia aza negligena na kely ary fa important be. Dia misy ihany koa fivarotana ireo produits naturels ireo. Hoe inona daholo ny produits naturels misy? Izay araka ny teneniko teo hoe misy ny tambavy ao, misy ny tantely, misy ny noni, misy ny voanina paza, misy ny voanina pastèque. Reny rehetra reny zany dia mivarotra izay mba ahafahana manatsara ny fahasalamantsika. Ny hoditra, hoe misy tandro, misy mony, misy eo aminay ny volo, reradreraka, anao relax amin'ny tongava, botsibotsina ny kibo tsy mety mandeha, ny fadi-bolana tsy milahatra tsara, indraindray 2 volana vao mivoaka, indraindray 3 volana, mandeha fa kely, marary be ny fadi-bolana vao mandeha. Izay rehetra zay dia amin'ny tongava. Fa misy produit natoraly izay tsy manao simika azonay omena anareo. Misy otra atao amin'ny faritra anankiray dia mampilamina an'izay resaka fahasalamana izay. No hatsaraina ho iaho, otra natsaraina, misy le nentim-paharazana ary misy ireo ny anarana sy ny karohana hoe mifandray amin'le nentim-paharazana. Dia izay ny vahaolana ao anatin'ny koloaina. Misy ihany koa nefa sehatra fialam-boly, izany hoe misy ny fanorona ho iaho, misy ny fivoahana, dia misy ny sehatra fianarana. Tsy ela zay dia nampianatra momba ny kasinga efatra. Ahoana ny fiodin'ireo kasinga efatra ireo? Ny fampizara mikasika ny otra sy ny raokandro, ny fampizara ny resaka nofy. Zay zany dia fiofanana misy ao anay. Misy be tabe ny fiofanana anatin'ny koloaina ka dia anatin'izay sehatra zay zany ny nambarantsika iny. Zay zany no hitanareo anatin'ny koloaina. Ny ahitanareo anay dia miantsona io laharan-tarom-piambany io nareo na manatinareo amin'ny Bedera Côte Saint-Jean. Vonona lalandava zay indrainareo. Raha amin'ny Facebook zany dia azonareo atao ny miditra amin'ny koloaina na miditra amin'ny Sera Studio. Ahafahantsika mifanakalo-hevitra sy mifampitafatafa ihany koa eo. Zay angamba ny azo atolotra ny fotoana manam-petra raha ny resaka taona ho hariva ary ny andro dia misy tenenina foantsika fa voafetra ny fotoana mametraka fisarona ho an'ny Sisel télé radio izay mampetra any sy ahafahantsika mifampizara zao. Mametraka fisarona ho anareo mpanaraka ny fandaharana. Hitanay eny an-dalana eny nareo, kopakopatana mifampiarahaba ary famesosikevitra isaorana. Hery lehibe ho anay zay. Isaorana ihany koa ny ekipa rehetra ao amin'ny Sera Studio, ny ekipa rehetra ao amin'ny koloaina izay manampy sy manohana an'ilay fandaharana mba handroso bebe kokoa. Tsapa ilay fandrosoana ary ezahana ho bebe kokoa izay fandrosoana izay. Ary ny farany dia misaotra ilay naharitsika. Matoa misy ny rehetra dia misy ilay nahary isaorantsika izy. Rehefa isaorana ny mpanaraka amin'ny fandaharana, isaorana ekipa amin'ny Sera Studio, isera dia ilay nahary angamba isaorantsika farany. Zay angamba ny azo omena androany fa amin'ny manarakatsika iresaka misimisy. Samy mahavita fety sambatra zany amin'ny herinandro avy. Misaotra tompoko amin'ny manaraka indray.